Ajao ny vakoka malagasy. Taitra sinalahelo ny malagasy raha nahita ilay fototrafitrasa lehibe izay miendrika toy ireny Collegium Romanina ireny natsangana ao anaty rova. Taitra sy gaga ny rehetra ary betsaka ny malagasy no tezitra noho izao fa nimbanjimbana ilay toerana anisan'ny masina ary marika ny fiandrianam-pirenena tamin'ny fotoana fahampanjaka izao. Namaran'ireo olona izay sendranay tao anatin'ny fanadihadiana fa tsy dia lahara-pahamehana ilay izy no mbola andaniana vola be etsy ankilany ny fanitsakitsahana ny zo amakasiny ny fiandrianam-pirenena. Le ahoana le hoe ambarina tao ahoana le anamboaran'ny fanjakana azy moa raha ho anahy le gasy indrindra le vahoaka ety ambany tanàna am'le toe-piainana dia tsy mety amiko hoe tsy izay ny lahara-pahamehana zao raha fieritreretako an'le izy. Tsisy ohatry ny fiainam-bahoaka ihany zany no tena marina, tsy le vahoaka zao hoe raha malaza zao dia efa rotoroto lava angorony ny atanao dotro. Kalefa le polisy koa dia ohatry ny efa mandrondroka entana kely e. Dia raha tena amiko aloha dia tena manakasina izy. Malagasy ary. Tsisy ohatry ny sosialim-bahoaka no tokony ho hatsaraina. Tsy ny fanarenana ilay rovan'ny Manjakamiadana izay may tamin'ny taona 570 no natao, fa fananganana kianja izay tsy misy ifandraisany amin'ny tantaram-pirenena mihitsy ary manososo tanteraka ilay vakom-pirenena. Tsy andro makory ny eny anaty rova ary fa efa na avy aiza moa no ahafahan'ny mpitondra andiso sy anova ny tantara tahaka izao. Ny fahefana andraminareo dia ny anarina ireo simba tamin'ny famaizany ny rova Manjakamiadana. Hoy mantsy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina raha ny azakazaka teny fa niteraka resabe ilay izy noho ny fahatezerany malagasy. Ty toerana hitantsika eto ty no antsoina hoe kianja masoandro izay toerana hanaovana fampisehoana ara-tantara. Raha ny tantara mantsy dia lapa masoandro no saika atsanga ny ranavalona fahatelo teo fa nozana ny Frantsay moa i Madagasikara ary nalefa sesitany tany Algeria ranavalona fahatelo ka nijanona teo amin'ny fototra ihany ny asa vita. Izay no tantara fa tsy nisy nilaza mihitsy fa kianja no tokony atsangana eo. Fa volombelon'ny tantara ny fototra ilay lapa masoandro izay saika atsangana teo fa dia ezahany mpitondra no totofana tsotra izao. Hoy mantsy ny tale jeneraly ny kolotsaina hoe fa resy endrika faharesena io fototra eo io zay navela irantiranty teo nandritra ny taona amapolony maro mety amanjatony mihitsy ny azy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe maninona moa io fototra ihany no endrika ilay faharesena malagasy? Izany ve tsy fomba tsotra izay tsy mitombona entina andresehitahatra ny malagasy? Dia tena maika mihitsy ianareo fa ho totofanareo ny tantara ary hovaina tanteraka mihitsy. Tsy fampianarana omenareo ny taranaka faramandimby izany fa vao maika aza fananareo lainga ny tanora fa totofanareo ny tena marina eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Misy tompon'andraikitra eto amin'ny firenena afaka manome lesona anareo mpitondra raha tsy fantatrareo izany fikajiana ny vakoka izany. Mbola tsy vakotra vako raisam-pirenena izy dia vakoka ho an'ny firenena ray manontolo. Dia izay zany ny filazako azy hoe na vakom-pirenena io tsy hoe rehefa ianao ny tompon'andraikitra amin'ny ministera mikarakara an'izay dia zay tianao atao no atao. Fa tokony misy hoajaina zany ny fenitra tokony atao amin'izany vakom-pirenena zany. Mazava tsara fa misy fomba arahana sy fomba tsy maintsy arahana fa tsy hoe ianareo izao no mitondra dia afaka manao izay tianareo atao amin'ny tantara sy ny vakom-pirenena. Ny mpitondra mantsy dia milaza fa mametraka fiandrianam-pirenena ary koa manamafy ny ampo-pirenena amin'ny fananganana io Colisée io. Sao dia mba ampo disy toerana ny anareo ka eny amin'ny toerana tokony ajaina indray no hozimbazimbainareo. Fiandrianam-pirenena ahoana moa no apetrakareo kanefa kolotsaina romanina no atsanganareo eto amin'ny mahamalagasy atsika? Izao mantsy no lazain'ny mpandalana tantara. Ty dia tena hoe hevitro manokana ary hoe mandala mahamalagasy mandala ny kolotsaina malagasy tena hoe rerahako mihitsy mahamalagasy mainga amin'izay le hoe kolotsaina izay ary zay kolotsaina izay ny anisany zava-dehibe dia hoe ny fitazonana ny maha izay ianao zany hoe mahamalagasy ianao. Tsy ilaina makatahaka ny hafa manana ny maha izy azy tompoko ny malagasy fa rehefa mametraka ny zavatra eo ianao dia rehefa tonga izao mpizahatany dia hoe inona amin'ity zavatra apetrakareo eto ty no endrika mampiseho mahamalagasy inona. Vao mahita an'io ianao dia ny any Roma no hitanao ny any Italia Collegium zany hoe mangala tahaka an'le Romain fotsiny nday zany tsika zao iny ny angalanao tahaka ny Romain. Tsy ilaina lana tahaka an'izy zany efa tany amin'ny antikité ao zo mivazana miverina any amin'ny antikité tsika mametraka io
fandrosoana mihitsy io amiko fa fiemorana mazava tsara fa tsy misy tantara malagasy io Colisée Atsanganareo io fa vao mainka aza miteraka fanafitohinana ny malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany izany. Profony ilay pétition izay efa narivony maro no manao sony azy. Efa mihoatra ny politika ity resaka ity fa aza raisinareo mpanao politika indray no ao ambadika izao. Raha toka tsy dia hainareo loatra ny manaja ny tantara sy ny manaja ny fomba malagasy dia tsy mahamenatra ny manontany ireo zoky ray aman-dreny. Ny fanarenana an'Rova Manjakamiadana io dia tsy vao izao fa efa mpitondra maro no ny fandimbona nao azy. Hoy mantsy ireo nitantana ny fanarenana anio teo amin'ny fomba narahany hoe miverina ny fiandrianam-pirenena ny malagasy 1960 dia miverina amin'ny fanjakana malagasy zany le rova rehetra. Tandre moa fa eto Madagasikara misy rova tsy an'ny fanjakana malagasy fa an'ny privé, an'ny tsy miakina, ny andrinan'izao anazy iny ary anazy rery fa tsy an'ny fanjakana. Fa neny Manjakamiadana, neny rova eo misy antsika io dia tena lasa ny fanjakana tanteraka. Dia nefa dia na ny fanjakana ara dia tsy nekeny reto le lazaiko anao hoe ara-drazana mba hamoizana ny resaka hoe makavato anao dia ataonay ary ty vovoka ty ataonay an'izao, tsy maintsy hifanaraha. Nefa ny fanjakana ny tompony marina fa maso mandidy ny fanjakana amin'izany zavatra zany, nefa mba fanajana ary koa fakatoavana ny tantara dia tsy maintsy ny fanaisana zany zavatra zany. Nisy koa ny teny rana na dia ny fanjakana aza ny namerina ny lapa ho toy ny teo aloha arak'izay mety fa tsy nisy mihitsy ny fanovana sy ny fanotofana ny tantara. Ilaina indray ny mampatsiahy fa ny fanarenana ny tokony atao fa tsy ny famotena ny vakom-pirenena amin'ny fanorenana kianja izay nalantahaka tany ivelany sady tsy misy ifandraisany amin'ny tantara. Ny fanarenana ny vakoka noho ny fahasimbana izany dia misy fepetra arahana fa tsy atatao foana akory. Ndao ane arahana ny fepetra izay noraisin'ireo tompony andraikitra teo aloha e. Le lapa io ny zavatra ny fanarahana kosa dia zao hoe tsy maintsy mijoro araky ny endriny teo aloha le lapa. Raha tsy diso efa elaela ihany moa zany efa folo-taona mahery mahatratra any amin'ny 160,000 lanoany ny isan'ny vato. Izy io dia natao mihitsy photogrammétrie, natao lazérométrie nanaovana an'ilay izy dia nijerevana mihitsy ny vato tsirairay hoe manao nyty manao nyty manao nyty. Dia ny vato tsirairay dia tena nasiana numéro mihitsy, nasiana repère mba ahafantarana nisy sy amiarena anazy satria nisy vato tsy azo naverina, misy vato azo naverina, misy vato tsy nesorona mihitsy zany karazana zany. Azonareo an-tsaina tsara kosa e, le afo be takaninona zay nandoro dia nametraka n'le vato betsaka ho simba tao anatiny, indrindra nefa ty anatiny. Ianao anefa mba te hiaro ihany koa hoe le mahavakoka an'le izy dia tiana hotehirizina le teo taloha hatrany hatrany zany. Dia ny solona zay tsy mety tsony dia soloina fa tena amin'ny fomba ataoko hoe scientifique ary moderne na miarenana an'le vato. Dia misy fomba mihitsy le atao hoe charte d'Athènes, charte de Venise zay milaza hoe ahoana ny famiarenana ny fananganana indray reny le monument historique ireny. Dia misy fomba ary misy lalàna, misy fepetra ao anatin'le izy zay tsy maintsy ajaina. Mazava ny fitiavana namerina amin'ny laony ny zavatra simba mba hitahirizana azy amin'ny mahavako-pirenena azy. Izany no tena ampom-pirenena fa tsy ny fanaovana tsinotsinona ny mahamalagasy, ny fanotofana ny tantara ary ny famitana ny taranaka faramandimby amin'ny kianja tsy nisy akory teo amin'ny tantarany malagasy. Manoloana izao fanombana ny vakom-pirenena izao fantatrareo marina very mpitondra ny dikan'izany hoe vakoka sy kolotsaina mahamalagasy izany. Ahoana marina e? Ahoana marina e?